Faly miarabantsika indray tonga eto amin'ny cuisine break avy aty amin'ny Cheva ery Ambodimita tany malalaka miaraka aminareo. Androany tsika dia hanolotra nem viande moa zany le ataontsika androany dia ho ampianariko anareo atorotoroko anareo zany le fomba fanaonay anazy ao am-pivarotana. Ny zavatra ilaina amin'izany dia pâté de viande raha ohatra hoe henombo no ataonareo raha ohatra hoe henan-kisoa no ataonareo dia henan-kisoa indray no ampiasaina, raha ohatra hoe akoho dia akoho ny ampiasaina, raha trondro dia trondro ny ampiasaina, fa androany dia viande no ampiasaintsika. Nalaina ilay izy dia nafangaro toy izao. Izany hoe pâté de viande rehefa vita dia nasitsika tongolo dia asiana céleri dia asiana champignon. Zay ny fanaonay anazy fa ianareo indray mahita raha ohatra hoe misy zavatra tianareo apina na analana na soloina. Matetika izao ny céleri soloin'ny olona sasany sy izay arakaraky ny gomo zany io, fa matetika zany dia soloina kotomila izy na tongolo maintso, fa ny anay moa zany céleri fampiasanay dia izay natoroko anareo androany. Ie, dia ny fomba fanaontsika azy tetehina daholo zany le afangaro azy, zany hoe tetehina champignon, céleri sy ny tongolo, dia na majinijinika na vaventiventy zay tianareo, fa tetehina fotsiny izy ho afangarontsika amin'ilay pâté amin'ny nem anazy. Dia rehefa voafangaro izy dia manome ohatr'ity. Dia afangaro tsara, asiana poivre, maka poivre tsika. Dia iny koa le épice zay tianareo any an-trano ihany koa, fa afaka raha ohatra hoe tia pimenté zao dia afaka manisy sakay, vovo-tsakay amin'le izy. Raha tia an'ireny le somary misimisy épice ohatra hoe 5 épices na 4 épices na ohatran'izany misy koa épices réservé ho an'ny nem sy sambos dia afaka manisy koa nareo, fa eto aloha zany dia poivre ihany no ampiasaintsika. Dia alaina le nem zany dia somary aforontsika tsy amin'ny atsasany be fa eo anelanelany dia etalentsika ohatr'izao izy dia aforotra manao ohatr'izao dia avalona tsikelikely. Mila lakaoly manamboatra lakaoly nareo, lafarinina sy rano dia efa mety, fa eto zao ity ihany dia mahavita ho lakaoliko. Nandritra ny karakarana an'ilay izy dia efa tokony manafana menaka tsika. Dia rehefa mafana ny menaka ampiasaina amin'ity nem ity tsy azo atao menaka mamay be, fa antonony tsara ny menaka. Ny hafanan'ny menaka zany no arotsaka izy, fa tsy azo atao mamay be, fa raha vao mataonareo mamay be dia may le ivelany dia ny ao anatiny tsy masaka. Dia voafony daholo zany le izy dia andeha androtraka azy tsika izao. Efa nafana le menaka, mafanafana ozy izy fa tsy azo atao mamay be, dia arotsaka ilay nem. Araka ny hitanareo amin'izao amin'ny sary izao dia tsy tonga dia le vetivety kely dia masaka le izy, fa mbola miandriandry kely satria ny menaka antonony tsara amin'ilay tsy mamay azy. Raha vao tonga dia mamay be io, tonga dia may le eto ivelany. Dia rehefa miova zany ny lokony dia masaka ilay izy
dia averiko ihany tsy atao mamay ny menaka, tsy atao mamay be ny menaka fa mafana dia efa mety mandra-piova ny couleur'an'ilay fonony. Dia iny ara fa vita voaendy tsara ilay nem-tsika dia afaka hohaninareo amin'ny salady matetika moa tena salady ny fihinanana nem dia afaka hohanina amin'ny salady na lasary hafa fa androany natolotra anareo amin'izao aloha izy fa rehefa any amin'ny seva misy salady izy irahanareo mihinana aminy. Dia nem moa tsara foana izy hohanina mafana dia manasa antsika rehetrarehetra tonga any aminay anandrana nem ny seva dia mandrapitafy indray amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.